Apitiavana lehibe no andondonako ny isam-baravarana ho anao zay mihaino ity fandarina zany malaza ity. Eo ihany ny adevitra mikasika ny ACC, ny adevitra mikasika ny antenimiran-dolona, ny adevitra ihany koa mikasika ny gouvernement na ny fikarakarany seni ny fifidianana, fa anisan'ny adevitra fototra zao fifidianana izao ny naturalisation na ny fivadiana zopirenena nataon'i Andry Rajoelina araka ny didim-panjakana sy ny fivoahany tao anatin'ny gazety-mpanjakana frantsay tamin'ny taona 2014. Ka na eo hozy isika ny adevitra amin'ireo androm-panjakana samy hafa ireo sy ny voamera mpikarakara ny fifidianana dia tsy azo oditsita ary tsy azo tsinotsiniavina ny momba ny naturalisation i Andry Rajoelina satria izany dia anisan'ny adevitra fototra ihany koa satria tsy mahafeno fepetra firotsahako fidiana amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Efa maro no nitondrana izay resaka izay ary efa nisy fanio-kevitra ihany koa sesesy teto amin'ny firenena momba ity resaka ity. Amboniny hoe reo kandida, ambonin'ireo antoko politika na fikambanana na société civile na ihany koa ireo olon-tsotra manara-maso ny fiainan'ny firenena sy ireo manam-pahaizana any ampitan-dranomasina any ny resaka mikasika izany dia milaza ny zava-misy ihany koa ireo collectif na administrateur civil sy ny soloam-bahoaka izay manana andraikitra ao anatin'izao mandahy izao. Hoentintsika izany satria mba tsy ho adinodinony rehetra, mba tsy ho difotra ao anatin'ny adevitry ny fifidianana ho atao sa tsy ho atao sy ny hoe nanonga-panjakana amin'ny androm-panjakana ny fitsarana avy momba ny lalam-pahalalona sy ny hoe mety ve ny anatanterahana ny fifidianana ao anatin'izao fikarakarana izay tsy mandeha amin'izay laon'izao sy ny fisavoritahana politika noho ny afitsoko ny ACC. Dia ho averintsika ny adevitra hoy isika momba ity naturalisation ity satria ity dia anisan'ny adevitra fototra. Fa rehefa tena noenona zany fanazava-kevitra ny entin'Andriamatoa Idéalson izay solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrika Nampania ary rehefa nionona ihany koa ny fanazava-kevitra ny entin'Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo na Idodo izay mitarika ny collectif an'ireo administrateur civil dia anisany mbola petra-kevitra mitoetra ny amin'ny hoe fananinona no nanekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny kandidatioran'Andriamatoa Andry Rajoelina satria efa tsy mahafeno ny fepetra itsony anisan'ireo mpifaninana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy noho izy tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Ny article 42 na ny andiny fa 270 ao anatin'ny code de nationalité na ny lalàna ny fizakan-jo-pirenena malagasy no mamaritra izay. De verenantsika hoy isika ty adevitra ity ka ny faneo-kevitra ny entin'Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo na Idodo administrateur civil sy Andriamatoa solombavambahoaka Kerenina Idéalson no hanamarinantsika izany adevitra izay hanamafisana etona ny amin'ny hoe tsy tokony ho kandida akory ny Andry Rajoelina anatin'ity fifidianana filoham-pirenena tanterahana 2024 ity. Raha ohatra anazona verina ilay teniko tamin'le désiétude iny tena misy fehezanteny mitarika aho tadidiko averiko aminao ozy tamreny za zany tena tsy niezaka tsy niteny ny 42 fa ozy fotsiny hoe raha io andininy faharoam-befapolo io de tsy misy interprétation azo atao manomboka amin'izay fehezanteny zay amin'iny e raisiko ihany zany zay io ny tenenako aminao hoe tsy mifototra amiko ny resaka nataoko raha jereny iny sary iny de miteny hoe tsy misy interprétation azo atao hafa io andiny faharoam-befapolo io fa niteneniko tamin'iny de hoe aza adino fa misy ny atao hoe abrogation par désiétude zay ihany no mitondrako ny fehi-kevitra eto ary vakitsika amin'ny teny frantsay izy de vitikatsika terre tena au présent izy eto tsisy condition fa tena hoe zavatra certitude hoe very ny fizakana zopirenena per la nationalité malagasy le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère dikako fomba malalaka very zay very ny fizakana ny mahamalagasy ny malagasy anankiray efa feno taona mangataka amin'ny sitrapo ny zopirenena fahiny de raha manontany anao de inona zany amin'izay teny tsotra inona ny filazana azy tamin'ny teny malagasy reny hoe
fehezateny tsodrafitra zay inany mbola misy interprétation azo atao am'izay tsisy zavatra ho interprétena ny voalazan'io andininy faharoa amby efapolo io za zany rehefa mijery an'reto 45 sy 43 tsy voakasika tsy olona tsy le amy 42 ny teneniny amin'io fa ty 42 ty zany raha vakinao amy 46 46 zao ny teneniny 46 le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar, dans le cas prévu aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité. Dans le cas prévu à l'article 42, à Vernion 42, à Vernion 46, le malgache qui perd le national du malagasy zay very ny zo-pirenena no izy dia tsy afaka manompotsony annay Madagascar dans le cas prévu aux articles 42 les 42 volazy ery et 43 de io misana ministère am'izay amin'ny 46 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère naniny sy tene à partir d'un décret qui autorise la perte de la nationalité. Sitany rehetra io ary ny zana tsy ny teneniny io eo de manavaka hoe ny 42 sy ny 43 eto de verenao à l'acquisition voazonao mihitsy ilay fizakana zo-pirenena vahiny veriny anao apetrako zay fanamariana zay ho saitsainy ny vahoaka malagasy rehetra hoe mety ve raha ny tantaran'ity firenena ty niady ho an'ny tamin'ny mpanjanatany nahafoy hoe ain'olona misy zavatra marobe tsy rariny teto de aty arina misy filoham-pirenena mizaka le zo-pirenena de rehefa valina am'izay le izy tsy atao valy teny mahitsy hoe eny ananako le izy no ny anton'izao no entina hoe ny zanako ny fitiavako ny zanako ohatr'izao hoentina sentiment le mampalahelo de le loha olona teto mandray an'le resaka sentiment ndray mandeha zanako mianatra ny ivelany na Madagasikara fa mianatra tsara mandeha tsara ny fianarana fa tsy ity handeha anao zao hoe mba handeha tsara ny fianaranao de handeha hangataka ny zo-pirenena n'ilay firenena ianarany zanako tapenambava daholo ny asa tapenambava zao rehetrarehetra zao tsisy olona matelo olona mandeha amin'ny rariny hitsy loatra zao article 42 code de nationalité rehefa milaza hoe rehefa naturalisé anao de miperte de nationalité malagasy de ambolena fotsiny zao de masy certificat de nationalité ahoana ny toetranao an'izany fa milamina zany fe de tsy nahazo vona na de olona vona oteranao tsy trapazay tsy milamina ty raha ty zay zavatra rehetrarehetra zay zany mahatonga any anteny ora olona de ny mbola tsy hanenenana andao ifanatona amin'ny latavana boribory misy pahalalana zay anisany nanamafy fa hoe ara-dalàna ny firotsahako fidiny Yahya-Rajoelina ary misy ihany koa moa ireo mpanohana ny fitondram-panjakana zay mpanohana ny Yahya-Rajoelina no nisaviritaka amin'ny fanehoan-kevina tao ny teny hoe moratoire tao ny teny hoe par diplomatie nahazoany an'io tao no teny hoe par filiation fa ny rehetrarehetra reny de fanodinandresaka fotsiny ihany fa niady hevitra mitombona sy marina zany de ireo voalazan'izy mirahalahy ireo ary efa noamafisitsika matetetika tamin'ny fandarina zany malaza hatramin'izay sy ny fandarina miara-manonja niaraka tamin'ireo solomam-bahoaka sy ireo mpisehatra politika ny aminy hoe tena tsy edikevitra ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'izany code de nationalité zany fa very ary nanary ny zo-pirenena malagasy ny Yahya-Rajoelina rehefa naka ny zo-pirenena vahiny de ny zo-pirenena frantsay inona arak'izany fa tsy hoe adevitra ny fanonganam-panjakana nataon'ny ACC nakany amin'ny gouvernementa ihany ny adevitra amin'izao fotoana izao satria izany moa nambaran'ireo candidat amin'le hoe coup d'état institutionnel no nisy tamin'ny 6 septembre 2023 fa ihany koa mbola mitoetra ny amina hoe tsy ara-dalàna ary tsy tokony ho anisan'ireo mpifanenana akory nga Yahya-Rajoelina ny lalàna no miresaka izany ka ny fampitinana izany adevitra etsika izany de hoe ahoana ny fomba fampiarana ity andininy faharoa amby efapolo amin'ny code de nationalité malagasy ity
mise en œuvre an'izany lalàny zany no andrasany rehetra amin'izao fotoana izao. Izy ny tokony hampiatra an'izany dia ny fitsarana eny amin'ny ambaratonga voalohany zay tokony hanazava momba izany amin'ny fahazona ny certificat de nationalité. Ary zany ihany koa dia tokony ho aseho imasom-bahoaka ny amin'ny hoe ity ny certificat de nationalité ary ity ny anton-javatra na meza ny teny anivo ny fitsarana izany. Raha tsy ny fitsarana na mihaza na ohatra minisitry ny fitsarana dia tokony hitondram-panazavana izany fa tsy ao anatin'ny fanjavozavoana no iainan'ny vahoaka malagasy izany adevitra izany, fa mendrika hahafantatra izany malagasy satria ny lalàna na ihany koa ny didim-pitsarana dia tsy maintsy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Andrasantsika ny toen'izany fa mbola tsy foana akory izany adevitra izany fa vao mainka aza tonga eo ambony latabatry ny adevitra ary inona marimarina kokoa fa hoentin'ireo fivondronana n'ireo kandida, hoentin'ireo solomamoaka ary hoentin'ireo société civile, hoentin'ireo entité politika maro samihafa izay miadevitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fandaminana ny raharaham-pirenena ny aminy hoe afaka sa tsy afaka mirotsaka Iany Rajoelina. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.